Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarahaba-tsika rehetra mpanaraka ny fandarina Logos isaky n'izao alahady maraina izao. Anio alahady faharoa ny volana Novambra taona 2024. Manasantsika ary vavaka mialohana ny renesana ny afatra amin'izao maraina izao. Vavaka isika. Fisaorana lehibe no atolotra ianao Jesosy amin'ity maraina ity, rehefa nofoazonao ka nomenao fialan-tsasatra tamin'ny alina iny, fahasoavana avy aminao tokoa zany satria tsy fahamendreanay. Ankehitriny mbola entinao mitany reto zahay satria heverinay ary inonay fa manakolazaina aminay foana ianao. Ka dia tendreo ny molotro anambara ny sitrakao. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny afatra izay ny teny ny soratra masina akatsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady faharoa ny volana Novambra ity dia araka izay hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina ny andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Jaona toko fahaenina ny andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Izay rehetra omeny raiko ahy no hanatonahy, ary izay manatonahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa hanao ny sitrapony izay naniraka. Ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny hahazoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ahoana izy ny teny teo hoe fa izao ny sitrapony raiko dia ny hahazoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy. Izay mijery ka mino azy. Hatramin'izay dia ny nahazatra antsika eo amin'ny fampianarana na ny toriteny dia ny hoe ny finoana dia heverin'ny olona ohatran'ny hoe finoanan'Andriamanitra zany c'est un amour aveugle. Move ny finoana dia fitiavana an'Andriamanitra mandeha anjambana. Tsia, ny finoana dia tsy fandehanana anjambana satria hoe tiako Andriamanitra dia andeha anjambany aho, un amour aveugle. Tsy tompoko. Satria rehefa manana fanontaniana tsika amin'ny ray aman-drenitsika matetika na ireo zanatsika ihany koa izay mametraka fanontaniana amintsika dia rehefa tsy voavalintsika ilay fanontaniana na manahirana atsika izy na manelingelina atsika izy dia hoe mystère zany zanako hoy mopera, aza miditra lalina amin'izany fa mino fotsiny ihany. Zany ny atao hoe finoana mandeha anjambana. Ny fanontaniana ny valim-panontaniana azo matetika rehefa mba te hanadiady ianao na mba misy zavatra manitikitika anao indrindrandrindra dia hoe aza mametraka fanontaniana ianao fa mino fotsiny ihany ary mangina ianao. Tonga dia fanampianam-bava le izy. Amiko izany fomba fanao mahazatra zany dia mitovy amin'ny fanaon'ny mafia, la loi d'Omerta zany mafia, fa eto indray dia ataoko hoe la loi d'Omerta évangélique. Fanampianam-bava satria tsy manakavaly ianao na koa manelingelina anao le izy. Ao ambadika izay dia hoe tsy manana zo ianao zany hahalala, fa ny anjaranao rehefa pino dia mino fotsiny ihany. Move ny finoana midika hoe tsy mila mahafantatra ny antony finoanao ianao, tsy mila manadiady ianao fa tonga dia ekeo fotsiny zao. Nefa ao anatinao ao misy zavatra mamelo velo tsy mety resy lahatra na koa tsy mety afa-po fa mametraka fanontaniana foana. Dia izany karazana fihetsika zany dia miteraka frustration
ary be deaibe ny kristianina frustré fa tsy fantany ny antony ny finoany fa manaraka fotsiny izy satria zay no nampianarany babany sy ny mamany nampianarana fotsiny izy satria zay no manaraka fotsiny satria zay nampianarany fiangonana azy dia manaraka fotsiny izy azontsika tsaina zany hoe inona le hoe frustration am'izay fotoan'izay kanefa ny texte zay anjarantsika eto dia tena mazava tsara hoe tsy maintsy mahita ao aloha ozy izy vao mino croire avant de voir avant de croire zafady mba hafahako mino de mila mahiratra ny masoko mety somary tsy de mahazatra atsika zao fomba fitoriko te zao matetika atsika maso rehefa miteny hoe finoana de hoe tsy mila mahita vao mino marina teny jesosy zany le hoe sambatra kokoa zay tsy mahita kanefa mino amin'ny resaka domaine hafa iny fa eto inona lazainy jaona eto amin'ny andininy faefapolo nefa mazava tsara andininy faefapolo izy de hoe fa izao ny sitrapony ndraiko dia azahoany zay rehetra mijery mila mijery tsy hoe mahita fa mijery ny zanaka mba hino azy zany hoe tena fepetra takina azahoan'ny olona mampitombona tsara ny finoany dia izy mahiratra ny masony no zany ny finoana dia tsy misy ifandraisany amin'ny atao hoe croyance eto zany mbola mamerina foana hoe tsy mitovy ny foi et croyance ny croyance dia izao hoemise basé amin'ny zavatra angamba à peu près angamba mety ho zao tsy tena fantatro fa de zay fotsiny mandresy lahatra zay masy fitenin'ny olona matetika rehefa manazava aminy ianao tsy fantatro ny tena marina amin'izy ity fa mandresy lahatra fotsiny le izy angamba eo amin'ny approximative na à peu près dolo kanefa de mazava ny tenin'ny mpanoratra ny epistily ho any hebreo zay milaza amin'ny toko faha 1 hoe ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina en terme français la foi c'est la certitude de ce que l'on espère zany hoe misy zavatra antenaiko zay tsy miorina eo amin'ny angambangamba na mety ho fa miorina eo ambonin'ny assurance certitude fahazahona antoka ny zavatra anankiray zay azonao antoka de zavatra azonao tsapaitanana ary zany mahatonga ny jaona ny lazany amin'ny epistily hoe zay zavatra hitan'ny masonay sy reny sofinay ary tsapaitananay no ambaranay fa tsy hoe zavatra hono angamba mety ho zao tsy zany ny finoana tsy miorina ambony zavatra toy zany mba hoary zay rentsika am'izay ny texte eto ilay matoateny ampiasain'ny jaona eto dia milaza izy hoe mahiratra de mino satria jaona no miresaka ary mila jerena ny fomba fanazavany jaona zany any amin'ny toko hafa dia aseo jaona eto zany jerentsika ao jaona toko fasivy rehefa avy eo lay nampahiratany jesosy le lehilahy jambatra any amboka fa eto zany ny olona jamba fa tsy nohajambaina samy hafa neto jamba sy nohajambaina zay masy loha hevitritsika eto androany ny olona jamba dia tsy afaka ny hanana kapasité mihitsy hahatakatra na hahalala ny tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra mihitsy no manao intervention aminy hampahiratra ny masony zay no aseho jaona amin'ny toko fahasivy rehefa avy eo ny nanasitranan Jesosy le lehilahy jambatra any amboka zany hoe ny nanasitranan Jesosy le lehilahy jambatra any amboka dia tsy ahoana filazantsika azy tsy tantara fotsiny hoe Jesosy no manasitrana ny jamba satria ny filazantsara ny jaona mantsy dia filazantsara izay mifantona ny fahagagana maro samihafa zay nataon'Andriamanitra nataon Jesosy fa tsy le fahagagana no tiana songadina fa entina hanazavana foto-kevitra mialoha zany hoe fa misy fanazavana omeny jaona dia tohanany am'le fahagagana ka le fahagagana no akana lesona am'le izy de eto zao nytoko fahenina zany de hoe misy ny olona tsy afaka ny hafantatra an'Andriamanitra mihitsy izy raha mbola jamba ny masony donc mila intervention n'Andriamanitra tahaka ny lehilahy jamba teraka hatrany amboka ary rehefa ampahiratina ny masony olona anankiray dia maninona izy ao anatiny atao hoe mode de découverte eo izy vao mahiratra ny masony eo izy vao mahalala ny zavatra rehetrarehetra
dia ho iaho teo eo amin'ny andeha jaona toko fasivy mampiseho sy mampisongadina zany mazava tsara tamin'ny nampahiratany Jesosy le lalahy jambatra any amboky ny reniny. Dia eto ny jaona dia manao démonstration tsara amin'ny toko fasivy hoe isika dia tsy mahavonjy tena ary tena mila ny intervention an'Andriamanitra avy any ivelany mihitsy mba hahafahantsika mahiratra. Ndaka vakitsika amin'ny jaona toko fasivy andininy faha 5:30 sy 7:30. Jaona toko fasivy andininy faha 5:30 ka hatramin'ny andininy faha 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nandre fa efa noroany raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Eno tsara, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalaka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoako azy? Dia hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Zareo tsara le jeu de mots am'le hoe mahita sy mino. Mbola averiko indray efa nahita azy safady mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Jesosy no miteny amin'ny lehilahy jamba zany hoe averiko le tantara le lehilahy jamba ateraka hatrany amboka nampahiratany Jesosy ny masony dia nasainy nakany amin'ny fariny Siloama nasiany fotaka ny tanany dia nahosotry ny tamin'ny masony dia ndana amin'ny sasany amin'ny fariny Siloama verina avy any izy sitrana dia teraka resabe tao fiarahamonina le izy hoe tena izy ve io sa tsy izy hoe surtout ny fariseo zay tsy faly tamin'ny nanasitra aminazy satria hoe te andro sabata soi-disant fa fialonana ny tena marina. Dia rehefa nadiadiny izy dia rehefa niteny hoe izaka izany dia tsy fantatro zany lehilahy zany ozy izy le lehilahy le jamba fa nifantatro aloha dia jamba ka mahiratra ankehitriny. Dia nifanena amin'i Jesosy izy après n'izy natao ankety tany amin'ny fariseo sy ny mpisorona be dia Jesosy no mamerina ny fanontaniana aminy hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia navaly le lehilahy jamba tamin'izay fotoana izay hoe iza moa no izy? Zany hoe mba tiako fantatra izy, tiako hita izy, mba hinoako azy. Io zaiko to aminareo hoe ny finoana tsy question-na fihetsem-po mihitsy. Ny finoana tsy question-na hoe saut dans le vide. Ny finoana tsy mandeha anjambana. Ny finoana dia miorina ambony zavatra pragmatique, miorina ambony zavatra mazava, misy logika mba hahatonga ny finoantsika ho mari-potitra. Fa be dia be ny olona manana finoana fa finoana mitsingevaheva eny amin'ny habakabaka. Finoana izay mandeha amina émotion. Ka ny olona rehefa mandeha amin'ny émotion vao misy zavatra sarotra mitranga dia atopatopa ny alon-drano dia mifanaraka amin'izay koa io le vazovazoko foana rehefa mampianatra hoe finoana manaraka météo. Nareo zany météo zany ratsy ny andro dia ratsy koa ny finoana, tsara ny andro dia tsara koa ny finoana. Satria finoana tsy miorom-paka amin'izay zavatra hitany ka mila ampahiratina alohan'ny masony. Zay no fampianaran'ny jaona eto. Ina zavatra tsapatsika ila amin'ity tenin'ny valiten'ity jamba lehilahy jamba teto amin'ny toko fasivy zao no lazainy hoe mba hafahako mino azy ozy izy dia mba tiako fantatra hoe iza izy mamperitreritra mba hafahako mino azy dia mba tiako fantatra hoe iza izy. Ny tiako tenenina zany ry havana dia zao ho anao mety ataontsika hoe nahazo fahasoavana mety nambavaka ianao fa narary nanana problema nahita fahasoavana dia faly de faly ianao tahaka an'ity lehilahy jamba ty nampahiratana tsy mbola ao anatiny natao hoe finoana ianao ao anatin'ny fotoana iny fa ao anatiny natao hoe émerveillement zany hoe mbola ao anatin'ny fifaliana fa nahazo fahasoavana. Or nakabeazantsika dia a partir amin'iny andro zay nazahoantsika fahasoavana iny no heverintsika hoe teo aho no resy lahatra, teo aho no manana an Jesosy, teo aho nanolo tenan Jesosy. Zany dao ny frazytsika nanolo tenan Jesosy fa narary aho dia mety n'le paster ambavaka na metra tanana dia sitrana zao dia nahazo valim-bavaka dia zao aho mino an Jesosy. Tsia mbola ao anatin'le tao hoe faly ianao ary se rariny sitrana zany fa mba hinoanao azy dia mila fantatrao hoe iza Jesosy. Eo no tiako atongavana fantatry ny mpino kristianina ve ilay Andriamanitra zay vavahana, fantatry ny mpino kristianina ve ilay Jesosy zay antsoiny.
ary ny mahafantatra eto dia zao tena mahafantatra azy. Eo no bablès ozany teny vahiny, eo no lesoka be deaibe ho amin'ny mpino, fa mpino tsy mahafantatra ny antony finoany akory ny akabeazantsika, fa mpino mpanarandreny rano, mpino faly tahaka ny reto vahoaka mahita an Jesosy manao fangagana dia mirotra manaraka azy daholo, ary indray on Jesosy dia lasa andolo izy menakavy, manaraka phénomène de groupe, phénomène de société, manaraka tendance, manaraka firehana, fa olona poakaty ny akabeazany. Finaritra ery tsika mahita ny olona hoe tena velona ny fiangonanay ty Madagasikara paster, ny fiangonanay impito miditra, fa reo olona reo ve mahafantatra tsara hoe iza io Jesosy zay vavahana io. Tena sako miteny aminareo, même pas un tiers tsy mahafantatra, fa de hoe zay de mino fotsiny aloha fa zay ny zava-dehibe. Iza izy ozy ty lehilahy jamba ty mba hinoako azy. Eto zany dia ny filazantsarany jaona dia te hampianatra atsika hoe raha mbola jamba isika, raha mbola tsy mahiratra ny masotsika, tsy mbola afaka ny hino itsika. Raha vadiko amin'ny teny hafa dia amin'ny hoe raha mbola tsy mahiratra mahafantatra, zany mahiratra zany misy fomba fiteny tsika malagasy hoe mahiratra le zalahy iny, tsy voatery hoe olona jamba tsy nahita, fa zany hoe misokatra ny masom-panahy, il a compris, azony am'izay, zay no atao hoe olona mahiratra. Fa misy ane olona mijery ihany fa tsy mahita, soratra masina milazany zany. Misy ane miaino ihany fa tsy mandre, lalondalovana ny sofiny. Fa ny olona mahiratra dia c'est quelqu'un qui a compris, ary rehefa mahafantatra izay antony inoany izy dia tsy azona ozongozonina tsy ny finoana. Fa ny olona mbola le manao ohatra zao dia mieritreritra azo mahiratra fa mbola jamba ranomarina. Ina ny dikan'izany ry havako? Ny filazantsarany zao neto dia zatra mampiasa ny atao hoe dualité rehefa manazava zavatra, zany hoe mba ahafahany mampita hafatra dia mampita hafatra amin'ny alalan'ny zavatra ohatra ny hoe mifanohitra fa tsy mifanohitra. Ka no zany eto zao raha mamaky ny filazantsara zao eto, raha miteny izy hoe ireo zay mahiratra dia misy sous-entendu zany hoe misy koa zany ireo zay jamba. Ary rehefa ataony lien na ampifandraisina ty texte amin'ny jaona toko fahinina ty sy le jaona toko fasivy zay resako teo hoe nampahiratana ny mason'ilay jamba, dia izao ny zavatra avotra ny mpanoratra eto. Iza zany no atao hoe tena jamba? Zay ny fanontaniana mipetraka. Iza zany no tena jamba? Raha vadiko ny fanontaniana mety mba hampazava azy kokoa dia hoe tena misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny olona jamba sy ny olona ajambaina. Inona fahasamihafana ny olona aveugle sy ny olona aveuglé? Inona mahasamihafa ny olona jamba sy ny olona nohajambaina izy? Ny jamba dia olona anankiray izay mijaly ary tena conscient-ny amin'izany fijaliany zany, tena mitady fatratra hoe mba ahoana reny mba hampahiratana ny masoko, fahoriana, tena tsapany hoe ao anatin'ny aiziny izy ka mitady vonjy hoe tahaka lehilahy hoe ry Jesosy zanaka Davida mamindraha fo aminay. Fa ny tena loza dia le olona no ajambaina, zany hoe le olona tsy mieritreritra ny tena no jamba ary mieritreritra azo mahiratra, kanjo tena ao anatin'ny fahadisokevitra lalina. Ary ny olona iny tsy teny akory hoe sarotra ny hampahiratra azy, fa tena lazaiko hoe impossible no hampahiratra azy, satria nahoana izy mieritreritra fa mahalala, izy mieritreritra fa mahiratra, izy mieritreritra fa mahita, kanjo izy tena ao anatiny atao hoe ignorance totale, ao anatiny tsy fahalalana tanteraka, dia ino no iziriziriany ho fahalalana ka dia tsy hoe manakivy tena aho fa ho sarotra ny hamerenana an'ireny olona reny na ny hampahiratana maso satria izy mieritreritra azo mahiratra.
ohatra ny efa nazavaina teto amin'ny ty pejy ity tamin'ny sahazana io izy zay ny olona anankiray zay efa nizatra tao anatin'ny loto tsy mahare fofona maloto intsony ianao zay mandalo amin'ilay toerana misy azy mamofona be de tonga de vo mandalo anao de renao hoe tena maloto zany toerana zany fa io olona io teo izy atramin'ny nahaterahany teo izy no lalao teo izy no lehibe eo izy no antitra tsy fantantsony zany tsy atao hoe valeur fa tsy fantatry ny orontsony manavaka hoe manitra sy maimbo satria efa habitué ohatra zay koa ny olona no ajambaina ny olona no ajambaina dia ajambainy ny fiheveran-tenany ka ninninona ho teneninao eo a efa ohatra reny olona endoctriné reny zay mihitsiny ary matetika hitanareo am'ireny karazana fivavahana sy hafahafaky sandoka tsy hay reny a endoctriné ajambain'ilay zavatra heverin'io marina kanefa diso ary aleo lavitra aza mitory amin'ny olona tena mbola tsy mahalala reny le lazako le jamba aleo lavitra mitory amin'ny olona zay lazaitsika hoe gentlis aleo lavitra mitory amin'ny olona athée ny tena zany ateto de be dehibe ny tafotoana taminareo hoe aleoko lavitra ho a ny miresaka amin'ny olona athée miresaka amin'ny olona agnostique miresaka amin'ny olona animiste ataontsika hoe animiste le mpandara fomban-drazana satria reny olona reny a dia noho ny tsy fahalalany dia mbola azo atao tsara ny manazava aminy fa le olona endoctriné tompoko de tena indroa mahita ny maizina sady efa jambo izy no mbola ajambainy hafa koa hoe io fa ajambanao io no izy azonareo ve ndeko tenenina io zavatra zay inonao sandoka ary tsisy dikan'io io no izy dia matevina ny fahajambana am'izay fotoana zay ny hoe manana finoana sao de veritsika fa zavatra mandeha ho azy c'est pas évident ozy mivazana ataoko ohatra fotsiny ohatra tsika ianao zao za zao sorana n'Andriamanitra mahiratra zao fankahitatsika eto mahita ny fiarahamonina mahita ny vady aman-janaka mahita ny olona manodidina dia everitsika ho zavatra banal zany satria efa mahazatra mifoanao maraina dia mahita ny zanakao mahita ny vadinao mahita ny mpiray-tanàna aminao mahita Facebook mahita de ozana hoe ohatra hoe zavatra normal le mahiratra fa rehefa any andro sanatreany zany manomboka sahirana ianao amin'ny fahitana satria mety misy katarakta na manomboka misy aretina ny masonao ka manomboka tsy mahita ianao na sanatreaviny zany tado jamba mihitsy de hitanao am'izay ny ngidiny tianao tenenina de zao conscient ve tsika reo fa fahasoavana zay zavatra nampinonanao am'izao fahasoavana angezabe fanomezana angezabe tsy takatry ny saina ny mahatonga anao mahiratra mahafantatra ny marina fa tsy zavatra mandeha ho azy io tsy kapasitenao personnel io hoe ka za tena ola maranitra tsy anao kory no dadany sy important noho ny olona rehetra eto ambony ty tany ity ka mieritreritra fa ianao ny tena zavatra fa no sokafana ny masonao ka mba afaka mino anao fa mipetraha amin'ny toeran'ireo olona jamba fa tsy évident mihitsy le mahiratra araka ny teny amliko ataoko fa 7:20 zao teny zao manao hoe fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita ary naniry nahare izay renareo fa tsy nahare noho zany rehavako rehefa mahiratra ny masonao noho zany rehefa tena mahafantatra ianao de misaoran'Andriamanitra ary non seulement misaoran'Andriamanitra fa araka ny teny Jesosy tamin'ny Petera manao hoe rehefa mibebaka ianao ampaherezo ny rahalanao mila micomprendre an'le olona jamba ianao fa tsy ianao koa ny mbola hanampitrotraka azy ao anatin'io fahajambana io ka hanesoeso azy
hoe za ve dia tsy azonareo e fa manino nareo no sary adaly mba minoa am'izay nareo e non tsarovy ny tenanao tsy haiko firy taona lasa izay tao ianao mbola tao anatin'ny tsy fahalalana tao anatin'ny mbola tsy nahafantatra tokony hampanapana ianao mitady tety sy teroa fa noho ny famonram-pon'Andriamanitra dia tojo fahasitranana sy ny fampahiratana ny maso dia mipetrahako amin'ny toeran'ny olona hafa ary io foana ny teniko hoe maninona ka itsika tsy mba manana aona filaza zany hoe tsy mba manana empathie na compréhension le olona ao anatin'ny fahajavana taminy ianao mbola jamba taminy ianao mbola tsy nafantatra dia natsapan'izany hoe mijaly ane mijaly ange reo olona jamba ajambainy ny fiainanareo e mampalahelo ane reo olona mbola ajambainy ny atao hoe fiheverandison'ireo e ahoana zany tegna frantsay obscurantisme fahamaizina-tsaina ary rehefa ao anatin'ny fahamaizina-tsaina ny olona dia tsy malala ny ataony tsy malala zay alehany ka dia satria nampahiratina ny masonao satria nasokafana ny masonao dia mino azy le mino eto am'izay dia zao hoe aoreno aminy ny fiainanao ray amanontolo azaorina am'izay zavatra heverinao fa ho marina fa aoreno am'izay nampahiratra ny masonao ka hiteny tahaka nyty lehilahy jamba ty amin'ny toko fasivitianao hoe zavatra ray ny fantatro jamba teo aloha mahiratra ao ankehitriny misy zany ny avant misy ny après inona ny différence ny entre le avant sy après misy déclic teo misy déclic ary le déclic nampahiratra ny masonao j'ai compris izay déclic zay no sarobidy amitsika hoe mahiratra ao zao ary rehefa mahiratra ianao dia azo atao anenjehana izay mbola jamba fa mandehana misy iratsika zay firana FFPM misy maro ao antsaha mitaraina mba ento ny jiro aty aminay be deaibe ny endrika ny fahajambana mahazo ny fiarahamonitsika ny firenetsika be deaibe ny malagasy mbola ao anatin'ny aizina tsy resaka fanompontsampy ihany resaka eto fa ao anatin'ny tsy fahalalana ka mora veriveren'ny olona mora avadibadiky ny olona etsero be deaibe ny olona ao anatin'ny tsy fahalalana eo anivon'ny fiainam-pianakaviana anatin'ny fiarahamonina izay araraotry ny olona manipulevan'ny olona satria jamba izy enao efa nanana le déclic nampahiratina ny masonao inona ny adidinao fantatrao ny miandry anao voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay vavaksika misotranao zay Jesosy eo fa rehefa nampahiratinao ny masonay teo amin'ny fahajambanay satria ny eritreritra zay fa mahiratra ny eritreritra zay fa mahalala kanjo tena ao anatin'ny aizina tanteraka misaotra noho ny famondram-ponao lehibe fa tsy mijery ny tsy fahalalana ianao fa am'izao ankehitriny zao kosa dia mandidy anay mba hibebaka araka ny teninao tario koa ny tsirairay izay nandre zao afatra izao ka nampahiratinao ny masony mba handeha hitarika ny jamba ahalalany anao ka mba hiteny aminay teny koa izy hoe mba hampafantaro azy Jesosy mba hafahako mino azy engane mba le tena Jesosy marina no hampafantarinay ny olona fa tsy zavatra hafa midera ny laza ny voninahitra ho anao reriany zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen. Raha soatsika rehetra samita ain'Andriamanitra tompoko